misy etsika moa zany karakaraina eto atapy-tanànan'ny Toamasina izay iarahan'ny commune urbaine Toamasina sy ny programme rindra izay iarahana amin'ny PNUD fa tsy ny SAID vola. Etsika izy io roa andro ny varavarana misokatra na hoe porte ouverte ahafahan'ny commune maneho ireo antotam-pahalalana tokony ho fantatry ny vahoaka mahakasika ny asa sy ny tsara ho fantatra ihany koa ny vahoaka izay andrindra asa eo anivon'ny commune ka omeko an'ny madame Voangy avy hatrany ny mitondra ny fanazavana amin'ny atsipiriany sy ny fandaharam-potoana. Ny porte ouverte izay etsika lehibe anankiray karakaray ny commune urbaine Toamasina dia hotontosaina rapitso alakamisy fa 4 ny volana oktobra sy ny zoma fa 5 ny volana oktobra manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva. Ny fandaharam-potoana dia ny andro voalohany moa zany amin'ny mahalanonana ara-panjakana azy dia tsy maintsy misy ny fandraisam-pitenenana ireo manam-pahefana eto an-toerana. Aorianan'izay dia misy ny fanokafana ny tranoheva zany hoe fididiana ireo tranoheva izay miisa 5 ahitana ny sampanasa rehetra sy ny fitaleovana rehetra misy ao anivon'ny commune urbaine Toamasina. Rehefa izay ny tolakandro dia misy ny fifaninanana natokana ho an'ireo ankizy sy tanora amin'ny fahalalantsika dia hoe ny radio crochet zany. Misy radio crochet zany iarahana manao amin'ireo tanora sy ny ankizy manomboka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 4 ora hariva. Ary misy moa zany arak'izany amin'ny fifaninanana azy dia misy loka hozaraina ho an'ireo mahafapo amin'ny fandraisana anjara. Amin'ny maha porte ouverte azy dia ho hitantsika ao daholy ireo tolotr'asa tolotra asa fandrarahana omen'ny commune atsika vahoaka ny Toamasina. Ho hitantsika ao hoe inona ny dingana rehetra arahana rehefa misy zavatra asa angatantsika amin'ny commune. Ho fantatsika ao hoe inona ny antonta-taratasy ilaina, otrina ny vola loha, aiza ny andoavana vola, afirina ny avitana ny taratasy karakaraina eo anivon'ny commune. Hitantsika ao ihany koa ireo lalàna mifehy ny asan'ny commune zany hoe ireo lalàna manan-kery zany ny délibération sy ny arrêté municipal rehetra izay lalàna ahafahana mampiatra ny fomba fiasa rehetrarehetra zany ny raisiko fotsiny hoe eo amin'ireo aba na taxe alohantsika dia ny délibération na ny arrêté municipal no mamaritra sy amantarana izany. Ao ihany koa ireo fomba fiasa marobe ohatra hoe ny amin'ny tuk-tuk zany dia fantatsika ao hoe ahoana ny atao raha aka licence na tuk-tuk isika, otrina ny vola loha, aiza ny andoavana azy, aiza ny birao tompon'andraikitra tokony hovantanitsika. Ny tombontsoa azontsika amin'ny varavarana misokatra io dia mitombo amin'ny fahalalana ny amin'ny antsipiriany ny asan'ny commune isika. Isy ihany koa zany ny fifalantonana, fifaneraserana ary amerenana ny fahatokisana misy eo amin'ny vahoaka sy ny commune. Ary indrindrindrindra mba tsy hisintsony ny fisalasalana, tsy hisintsony ny fahatahorantsika vahoaka manantona birao, manantona tompon'andraikitra amin'izay sehatra asa rehetra ho tadiavintsika. Ka raha efa mahazo ny fahalalana mahakasika izay tsika dia tsy voambaka intsony zany amin'izay zavatra rehetra asa tadiavintsika eo amin'ny commune. Ary indrindrindrindra ny tombontsoa azo avy amin'io dia tsy hisy intsony ny fandoavam-bola izay ataontsika commune ataontsika vahoaka azafady eny anelanelana pasika eny fa ho fantatsika hoe aiza ihany ny andoavana vola dia tsy misy efa-tsy eo amin'ny lampan-tanàna ihany ny andoavana vola. Ary efa mandoa vola antsika dia ara-dalàna satria ao ny mandoa vola dia mahazo quittance na reçu mifanaraka amin'izay vola alohantsika zay. Dia tsaratsara kokoa zany tsika ho tonga maro hiatrika an'io varavarana misokatra io dia hitombo fahalalana tsika dia ho tena manakaiky ny vahoaka tokoa ny commune amin'izay voalaza rehetra izay. Manaraka an'izay moa zany dia fanentanana no ataonay tongava maro manasantsika vahoaka ny Toamasina tsy vaky vola ho tonga hitsidika ny tranoheva
manomboka ny rapitso manomboka ny alakamisy 20 sy ny tontolo androny zoma 20 oktobra araraoty satria fotoana anankiray izy io ary ny verenany mbola tsy fantatra fa eo tsika zany a mahazo fahalalana dia tsy ho tompotrano mionontsony a amin'ny fandraharahana eo anivon'ny commune ary ny fahazahoantsika fahalalana betsaka amin'izay asan'ny commune zay a dia efa isan'ny fanarahan-dalàna ataotsika ary dia tena ahafahantsika mijory fa olo-pirenena tompona andraikitra isika manara-dalàna manaraka fitsipika ary ihany koa hoe mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fandoavam-bola ara-dalàna araky ny sokajinasa zay ataotsika tsirairay avy eto ihany koa dia fatolorana fisaorana dia ny meloha sika vahoaka amin'izay zavatra zay a satria anafoana nyo menomenina isan'andro io tsika amin'ilay hoe mpiasan'ny commune manao an'izao mpiasan'ny commune manao an'izao manaiky tsika vahoaka satria tsy mahafantatra fa manomboka eto tsika vahoaka raha mahafantatra dia afaka manda ny tsirariny izay ataon'ny mpiasan'ny commune dia manantena ny fahatongavantsika maro a amin'ny anaran'ny commune urbaine ny Toamasina moa zany a no anaovanay an'izao fandaharana izao makasitraka to